dia tsara ny andriamantsika falindray miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary arabaina ianao tonga soa ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Averintsika amin'Andriamanitra voninahitra satria safidy asa anao izy androany anompo azy indray androany ary isaorantsika lehibe Andriamanitra. Tombontsoa lehibe nomeny antsika tsy noho ny amin'ny herintsika, tsy noho ny amin'ny tanjakantsika fa noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanahin'i Jehovah rery ihany ka mendrika isaorana izy amin'izany tombontsoa lehibe izany. Isaorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay manome fitokisana ihany koa afana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompokontsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao isaorana ary akasitrahana hatrany. Andriamanitra fiadanana ny toetra ao amintsika isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tsy amintsika ihany fa amintsika sy ny ankohonantsika. Amen. Tsy kisendrasendra natafiditra anao tao anatin'izao fotoam-bavaka izao fa misy drafitra, misy planina izay efa noman'Andriamanitra, misy teny, misy hafatra izay tian'Andriamanitra ampitaina amiko sy aminao eto androany. Tsy ho diso anjarintsika sy ianao fa manasa antsika hipartazy maximum ihany koa fotoam-bavaka tahaka izao fa maro ny olona indray famonjena, maro ny olona anana an'izany hoe fifaliana fiadanana avy amin'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny firaisantsika amin'i Jesosy Kristy. Dia partageo maximum, manova réaction, manova commentaire amezantsika voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Tian'Andriamanitra tsika sy ianao ary tena famindrapony tsy ritra amintsika sy ianao mandrakizay. Andeontsika hanomboka ny fotoana eto androany ary tiako tsika sy ianao tena hifantoka tsara fa manoloana azy ianao mpanjaka, tompony tompo, ilay Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra, ilay Andriamanitra namorona azy ianao. Andeontsika amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra lehibe amin'ny fotoana tahaka izao satria izy ny antony mahatanteraka an'izao fotoana izao ka mendrika isaorana izy. Zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ity androany ity, tsy haiko hoe ohatry ny ahoana fitondran'Andriamanitra anao, tsy haiko inona ny asa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao fa sainsainy fa mahagaga Andriamanitra. Ary ihany koa gataka ny fanahy masintsika satria tsy mahay fanenenintsika raha tsisy ny fanahin'i Jehovah. Ary ny ao anatin'izany dia fona ihany koa tsika satria tsy tanteraka tsisy na dia iray marina ozy ny tenin'Andriamanitra fa raha mihaiko ny fahotantsika sika dia izy manadio antsika ho afaka amin'izany. Ary ihany koa men'Andriamanitra hery sy fahefanjo sy ianao na blokazy sakana eto androany raha vatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany, pitehantsika amin'ny ran'i Jesosy Kristy izany, tsy ambinina, tsy anam-pahefana amiko sy aminao ary amin'ny ankohonantsika sy ianao. Alohan'izany dia andeontsika hamaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika Isaia 40:7-20. Mino fa samy manana baiboly daholo tsika sy ianao, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny velona dia ny velona ihany no hideranao tahaka izao anio izao. Ny iray mampahalala ny zanany ny fahamarinanao. Amen na zany tenin'Andriamanitra. Ny velona dia ny velona ihany no hidera azy ka tsika sy ianao eto androany mbola velona manam-pofinaina asandrato feo antsika ataovy amin'ny fotsika iray manontolo vavaka amezantsika voninahitra n'Andriamanitra ndao ary tsika hivavaka. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay fa tena lehibe ianao, mankalaza anao izay Andriamanitra fa tsara sady mpanao ny tsara ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra tamin'ity andro androany izay nomenao anay ity, ankasitrahanay ny anaranao izany Andriamanitra. Maro ny asa lehibe nataonao Andriamanitra mety tsy ho voatanisanay izany. Raha tsy teny fotsiny izay fahasalamana, ny hery, ny tanjaka, ny fiarovana, ny famatsiana ary mbola mihoatra an'izany nataonao Andriamanitra. Ka mankasitraka anao lehibe izay Andriamanitra, fiarovanao fianakavianay manodidina anay ary indrindra amin'ny fotoana izay mbola ahafahanay mifandray aminao tahaka izao Andriamanitra. Mankasitraka anao izay Andriamanitra, ny olona izay alefanao, ny teny izay alefanao sahady eto dia isaoranay Andriamanitra. Misaotra anao amin'ny zavatra rehetra raha io mankalaza ary midera ny anaranao izay. Tsara sady mpanao ny tsara ianao, ianao ilay alfa, ianao ilay omega, ianao ilay Andriamanitra fiadanana, ianao ilay Andriamanitra fifaliana, ianao ilay Andriamanitra fitiavana. Mankasitraka anao izay Andriamanitra. Misaotra ny famenoanao ny tontolo andronay Andriamanitra, tena tsapanay hoe raha tsy teo ianao tsy totosa zany ka mankasitraka anao izay Andriamanitra.
Ny fotoana tahaka izao Andriamanitra dia tsy amin'ny herinay, tsy amin'ny tanjakay fa amin'ny fanahinao irery ihany. Ka manasa ny fanahy masonao izay tena hiasana eo anaty izao fotoana izao. Manasa ny fanahy masonao izay tena hitarika eo anaty izao fotoana izao. Manasa ny fanahy masonao tena meno anay tsiraray avy eto androany. Mba tsisy diso anjara na dia iray azy Andriamanitra, tsisy hivoaka maina eo anaty izao fotoana izao. Fenoy fanatrianao izao fotoana izao Andriamanitra, fenoy ny herinao ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Manatona anao pasahiana izay Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria tsy tanteraka izay. Fona aminao izay Andriamanitra, izay rehetrarehetra tsy fahatanteranay, na tamin'ny fihetsika zany, na tamin'ny fijery zany, na tamin'ny zavatra renesiny sofina zany, na tamin'ny zavatra nitenen'ny vava zany, na tamin'ny zavatra natao zany. Misy amin'izy ireny tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ary tsy manome voninahitra anao Andriamanitra. Ka hifona anay eto anatrehanao. Gatanay ranao Jesosy Kristy anasanay, anadio anay ho afaka amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manolotra momba ny tenanay ho anao izay Andriamanitra. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Hanompo anao izay Andriamanitra. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra Andriamanitra amin'ny fanahy masonao ny hery. Misaotra Andriamanitra amin'ny famelana izay nataonao anay tsiraray avy teto androany. Tsanga izay tompo amin'izao fotoana izao amin'ny hery ny fanahy masonao. Ny hery nomenao anay, tsy amin'ny hery tsy ampahatanjana fa ny fananao ho ny teninao Andriamanitra. Ka ninina blokazy sakany eto androany. Hoy izy ny tenao fa izay toeran'ny fananao dia misy fanafana. Ka fantatray fa eto ny fanahanao. Na blokazy eto androany. Afaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy fifatohana afaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Torimaso ara-panahy afaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia potika rava daholo ny asa maizina rehetra manodidina anay. Rahan'i Jesosy Kristy manapotika an'izany. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ny afon'ny fanahy masina mandoro voala rehetra manodidina anay amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misandraty ianao rayona eo anatin'izao fotoana izao. Anehoy voninahitra ao izao fotoana izao Andriamanitra. Okenao ny seho, okenao ny sandratra Andriamanitra fa izay hetra tanteraka. Oka ny herinao hirotsaka eo anatin'izao fotoana izao ray eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Raha anao an'ity hira ity amezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Raha mbola velontsika sanao hiderana azy, hitsaoka anazy izy ilay Andriamanitra lehibe indrindra. Andao ary tompoko. Natsanganao zanakao aho, natsonao ho zandrinao, fa mbola mpanolotany efa nanolotany aina ianao. Inona nataoko Jesosy, inona navaiko anao tsy mbola nahita fitiavanao lehibe toy izao. Raha mbola veronao zao no faniriko hitsaokanao, ny antony fisiko hitsaokanao. Bầu hung nhau nhau
Haleloia, tsara ny Andriamantsika, tena mendrika anazy ny fiderana, mendrika anazy ny fiankofana, mendrika anazy no asandratra, mendrika anazy no mena voninahitra. Raha mbola velonay antsika sy ianao dia andeontsika anao an'izany hatrany ho voninahitra Andriamanitra. Minao fa nataontsika tamin'ny fotsika iray manontolo zany zany hira zany mba tena hoe ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Amin'izao fotoana izao dia andeontsika sy ianao eto androany hisaotra an'Andriamanitra lehibe, fa mendrika azy ny fisaorana, mendrika azy no asandratra, mendrika azy no mena voninahitra. Raha ohatra hoe zanak'olombelona tafalatsaka tao anatin'ny fahotana lalina, dia Andriamanitra endry izy, Andriamanitra be fitiavana izy, Andriamanitra be famindrapo izy. Nandefa Jesosy Kristy zanan'ilay tokana izy ho famonjena asy ianao tamin'ny alalan'ny fanetretena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra asy ianao. Mendrika isaorana izy, ilay Andriamanitra tonga nofo ho famonjena asy ianao. Ka andeontsika sy ianao amin'izao fotoana izao, tsy haiko ohatran'ny ahoana ny fomba namonjen'Andriamanitra anao. Tsy fantatro fa Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba mahagaga, niasa tamin'ny fomba mahagaga izy tamin'ny fiainako sy tamin'ny fiainanao. Ka amin'izao fotoana izao dia andeontsika hanatitra fisaorana fankasitrahana azy tamin'ny alalan'ny asa lehibe nataony. Maro ny asa lehibe nataon'Andriamanitra ho famonjena asy ianao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 3:9 manao hoe, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny janany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany tenin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao, nefa kosa izay mino azy dia ho vonjena. Izay mino azy hoy izy dia hanana fiainana mandrakizay, famonjena zany. Izany fiainana mandrakizay zany dia tena tsy aty amin'ity tany fandalovan'ny ity fa efa misy toerana noman'Andriamanitra asy ianao. Fa andao fotsiny tsika sy ianao androany hanokatra ny fotsika hisaotra an'Andriamanitra fa tsara izy ary lehibe ny asa, ny asan-drato ny feo antsika tompoko. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay ary midera manome voninahitra mankalaza ny anaranao. Misaotra anao zay Andriamanitra satria lehibe ny asa izay nataonao ho anay tsy tsiraray avy. Namonjy anay ianao Andriamanitra tao anatin'ny fahotanay, namonjy anay ianao Andriamanitra tao anatin'ny ady rehetra. Tsy nataonao very tany amin'izao tontolo izao zay Andriamanitra, fa mbola nisafidianao eto zay androany Andriamanitra. Tamin'ny asa lehibe izay nataonao Andriamanitra, ianao tonga nofo tetỳ amin'ity zao tontolo izao ity, nanetry tena ianao, nanaiky hatramin'ny fahafatesana ianao ho famonjena anay ary nitsangana tamin'ny maty ianao mba hanananay fiainana mandrakizay. Misaotra anao zay Andriamanitra satria tsara sady mpanao ny tsara ianao, magaga ianao, magaga ny fomba izay nataonao ho famonjena ny zanak'olombelona, famonjena izay mino anao. Makasitraka anao zay Andriamanitra. Taiza moa zay taloha dada, fa nefa no ny tana maherinao ny sitona anay dia fantatray fa manan'izay manana anao. Ka makasitraka anao zay Andriamanitra fa tsara ianao, makalaza midera manome voninahitra ny anaranao zay. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay, Andriamanitra be famindrapo, Andriamanitra be fitiavana ianao. Makasitraka anao zay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary midera ny anaranao masina indrindra izay. Fa tsara sady mpanao ny tsara ianao, anao voninahitra ny haja ny dera mandrakizay ray eo. Ianao ilay ray tsy to, ianao ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Haleluia, amen. Amen, na tsara ny Andriamantsika. Andeontsika naraka fohy an'ity tantara ity, eny mety tantara le izy fa tena zavatra niainana ary ihany koa aorianan'izany dia anaraka hira isika amezantsika voninahitra an'Andriamanitra ary tena ataontsika mifotsika iray manontolo ny hira ao aorianan'izany tantara fohy izany. Mety hoe tantara fa mampahery asa anao zany androany hidirantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, fizarana fohy izay tena mino fa ampahery antsika sy anao eto androany ho voninahitra Andriamanitra rery ihany dia andao ary tompo. Raha mandinika ny voasoratra ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ato anaty Baiboly dia tena tsapako hoe lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Taiza moa izaho taloha tany anaty lavaka, tany anaty fotaka, nefa Andriamanitra dia nandefa ny vahaolana tsara indrindra
ho famonjena nalefa ny Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo nanana fanetretena lehibe izy ary tao anaty fotoana izay tsy nahalalako an'Andriamanitra dia ohatry ny hoe anahy ny ady maro ny ady izay nilalovana fa rehefa kosa tsapako ho famonjen'Andriamanitra fitiavana dia fantatro hoe anazy ny ady ary tsapako hoe tena hafa mihitsiny izany hoe manana n'Andriamanitra mpamonjy izany ary tsapako hoe tena Andriamanitra dia tsy nandao ary tsy nanary anary fa nanana planina ela be Andriamanitra hoe ho famonjena andeha izaran'izany ho amin'ny mpiarabelona andeha izaran'izany manodidina fa tena mpamonjy Jesosy Kristy ary tena nanetry tena izy ho famonjena izaran'izany mba ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Manupini mas quantetumbuicha aviaizamu ni famunjena ilai panjakani vuninaicha nanduni vidini uai nyusija tau Kalvari toitaku yanao fofantsika io le tongotro zay voalefona nosantroantsiny nororanako natao tsinotsinona maty hoay tao Kalvari iniranao ini leniaretanao ilay azo fijaliny de mafitaminao fa yanao irery ihany yanao ihany no navity izany lay diakapoka no fanasitranana ny ranao latsaka no famelana eloka ianao lay vato izay no laviny olona nefa tonga fehizoro zanak'ondry n'Andriamanitra iniranao ini lay niaretanao ilay azo fijaliny e mafitaminao fa yanao irery yanao ihany no navity izany iniranao ini lay niaretanao ilay azo fijaliny e mafitaminao fa yanao irery yanao ihany no navity izany Jesosio
Aleluia, tsara ny andriamantsika eto andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha mandinika antsika fitiavan'andriamanitra antsika sy ianao mandinika an'ilay hira teo antsika dia tena hoe nanana fanetretena andriamanitra ho famonjena asa ianao. Tena nanetretena izy. Lohateny fampaherezana fizarana fohy eto androany dia izany. Tamin'ny alalan'ny fanetretena namonjena asa ianao. Ty volany ty dia volan'ny famonjena. Mila mandinikatsika izany hoe famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy Kristy ho aso anao. Mila mandinika an'izany tsika ary mila manana fitiavana lehibe an'Andriamanitra tsika sy ianao fa tena tia tsika izy ary tena nanana fanetretena izy. Alohan'ny andrenesantsika fony tena Andriamanitra dia tiako ianao hivavaka. Vavaka ianao mba tena hoe fanahy masina hiasa eto ary izy hitarika anahy izy. Ameno atsika sy ianao hatrany hatrany mba ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra mba hananantsika fiainana mandrakizay. Asandrato feo atsika. Dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao midera ary manome voninahitra ny anaranao. Mankasitraka anao izay Andriamanitra satria fantatray fa Andriamanitra be fitiavana be famindrapo ianao. Andriamanitra fantatray fa tianao izay ary ianao te hiteny amin'ny fiainanay isanandro ka eto dia tsy mahay faninina Andriamanitra raha tsy eto fanahy masonao hitarika anahy ary tena hoe fanahy masonao ny teny eto fa tsy izaho Andriamanitra. Fanahy masonao ameno anay tsiraray avy ahafahanay mandray ny teninao hanananay fiainana mandrakizay voninahitry ny anaranao irery ihany dia mitenena Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masonao. Mitenena Andriamanitra voninahitry ny anaranao irery ihany. Mitenena Andriamanitra mba ho velona hatrany hatrany izahay satria ny teninao dia teny fiainana teny velona mofinaina tsara indrindra. Mitenena dia arotsaina ireo fanahy masonao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Tena lehibe Andriamanitra. Androany dia teteny amin'ny fiainantsika sy ianao Andriamanitra fa izy ilay mpamonjy tsara indrindra. Ty volany ty moa dia hoe volan'ny famonjena. Tian'Andriamanitra tsika sy ianao andinika izany hoe fomba namonjeny asa ianao izany. Taiza moa tsika sy ianao taloha nefa dia sotomin'Andriamanitra. Dia ampatsahiviny atsika sy ianao izany androany ary mbola mamonjy atsika hatrany hatrany ary mbola mpamonjy atsika mandrakizay Andriamanitra. Andriamanitra dia tena nanetretena ho famonjena asa ianao. Androany manana fanetretena ventsika sy ianao ihany koa hoe tena andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Hoe tena mitoetra ao anatintsika marina ve ilay Jesosy Kristy famonjena izay vahaolana tsara indrindra nalefa an'Andriamanitra ho famonjena an'izao tontolo izao. Tena Andriamanitra milaza hoe na dia iray aza ozy izy tsisy tiano very fa tiano tonga amin'ny fibebahana. Ka androany dia ampatsiahivin'Andriamanitra antsika sy ianao fomba nanetreny tenany hoe namonjena asa ianao. Ndao nefa vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipiana 4:1-9 ka hatramin'ny 9 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay na dia nanana endrika Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohana ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompony sy nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanana tare olona izy dia nanetretena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Koa izany no atreo ihany tompoko vakitsika. Ary rehefa hita fa nanana tare olona ozy izy dia nanetretena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Jereo anie izany fomba namonjen'Andriamanitra antsika sy ianao izany. Nanetretena Jesosy Kristy Andriamanitra tonga nofo ho nanam-pitoviana tamintsika sy ianao. Nanetretena izy. Izany ny tenin'Andriamanitra. Naka ny endriky ny mpanompony ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Nanana fanetretena Andriamanitra ho famonjena asa ianao. Manana fanetretena ventsika sy ianao amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Manana fanetretena ventsika fa tena hoe nandray famonjena marina. Misy tenin'Andriamanitra tena tiako ary tena hoe hovakiako amintsika sy ianao eto izany tenin'Andriamanitra izany androany.
ny fomba izay namonjen'Andriamanitra antsika sinao dia efa taloha ela be nanaplan'Andriamanitra ho famonjena ny zanak'olombelona rehefa tafalatsaka tao anaty fahotana. Zany Isaia mpaminany zany fa na Jehova nampiteny azy ny faminaniana izay ny asa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny firinjato taona talohan'i Jesosy Kristy. Isaia mpaminany fa ny hevitra namonjen'Andriamanitra antsika senao dia efa tamin'ny voalohany. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia. Mino fa etintsika senao vonina ndre tsara nyty ten'Andriamanitra ity dia ho tsapantsika hoe ay ve zany ny asa mpamonjena lehibe nataon'i Jesosy. Vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 53. Mila manana faharetantsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra. Ary mino fa androany dia andinika ianao hoe ay ve tena nanetry tena Jesosy Kristy ho famonjena ahy. Taiza moa zao sy anao taloha dia mieritreritsika sanao hoe tena mafy zany, tena ady zany natrehan'izany. Nefa tsaroa fa mbola ady noho izay natrehantsika sanao ny ady natrehan'i Jesosy Kristy. Nefa maninona? Voaka mpandresy izy. Voaka mpandresy izy satria nanana an'ilay fanetretena lehibe. Ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Iza no nin'ny teny nampitondraina anay ary iza no nampisehoan'ny sandrin'i Jehova. Fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina. Tsy nanana endrika na fahatsara-tarehy izy ary raha nijery azy tsika dia tsy nisy hatsara-tarehy aniritsika azy. Eritrereto anie zany tsy nanana endrika na fahatsara-tarehy nefa izy Andriamanitra. Nanaiky izy tena hoe notorotoroana teo amin'ny hazo fijaliana. Toy izantsika ny ten'Andriamanitra. Natao tsinitsinina sy ny lavon'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana. Ary tahaka izay tsy tian'ny oloko jerena akory izy, natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Zany ten'Andriamanitra. Natao tsinitsinina Jesosy Kristy nefa tsy mba nahoantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Lehilahy ory izy, zatra fahoriana izy, tsy tian'ny olona ho jerena akory izy. Nefa dia Andriamanitra tonga nofo famonjena azy anao Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny faminaniana izay hitan'ny Isaia mpaminany. Nitondra ny aretintsika tokoa izy. Jereo zany efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana daholo ny aretintsika ho famonjenantsika. Sady nizefatra amin'ny fahorintsika. Kanjo isika nanao azy ho nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadosoantsika sy ny torotoroana noho ny helokontsika. Voalefina ozy izy noho ny fahadosoantsika, ny torotoroana noho ny helokontsika. Tsara Andriamanitra, tena lehibe izy. Tsika nanota Jesosy Kristy ny torotoroana. Tsika nanao ny tsy mety, Jesosy Kristy ny le foniny. Ny fampijaliana na azahoantsika fihavana no namelezana azy ary ny diakapoka tamin'ny nanasitranana antsika. Firy ny diakapoka tamin'i Jesosy Kristy na azahoantsika fanasitranana. Impiry izay tsika senao ny narary fa mbola sitrantsika senao, mbola famondrapon'Andriamanitra zany. Famonjena zany, fanetretena lehibe zany. Isika rehetra dia samy efa nanitaky ny ondry, samy efa nivily amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataon'i Jehova niatra taminy avokoa ny helokontsika rehetra. Nataon'i Jehova niatra taminy avokoa izy ny helokontsika rehetra. Niatra taminy ny helokontsika rehetra. Eritrereto anie zany dinio lalina. Nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nilobava. Nanetry tena ozy izy ka tsy nilobava. Nanaiky tena nanaiky. Dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy. Eny tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina nanaisotra azy. Ary iza tamin'ny arabelona taminy no hevitra
fa nofongorana ny ala taminy tany ny velona izy ka ny fahadisoan'ny oloko no nikapohana azy ary nokasaina atao teo amin'ny olomeloka ny fasana nefa teo amin'ny mpanan-karena izay rehefa novonoana na dia tsy nanao ratsy aza izy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Tena nanetry tena Jesosy Kristy ho famonjena asy ianao. Saintsainto ny lalina zany tenin'Andriamanitra zany. Nefa sitraky Jehova ny anoritory sy ampangirifiry azy rehefa nanolotra ny fanatim-panorenana izy dia ahita taranaka sady ho andro maro famonjena zany. Ary ny sitrapon'i Jehova dia ambinina eo amin'ny tanany noho ny fisasarany fanainy dia hita izany izy ka ho afa-po ny fahalalana azy no hanamarina ny mpanomboky marina ny olo-marina ary izy vesatra ny eloko ireo ka dia nome azy anjara amin'ny lehibe aho ary izara azy amin'ny babo amin'ny mahery izy satria nahidina ho any amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isan'ny mpanota izy. Eny izy no nitondra ny fahotany maro sady nanao fifonana ho an'ny mpanota zany tenin'Andriamanitra. Lehibe ny Andriamanitsika ary lehibe ny fitiavany famonjeny nanana fanetretena lehibe Andriamanitra ho famonjena asy ianao. Saintsaintsika ve zany tenin'Andriamanitra zany, diniatsika ve zany tenin'Andriamanitra zany, mbola nao zavatra efa fantatsika ve fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsika sy ianao raha safidintsika sy ianao. Izy tenin'Andriamanitra milaza tsy itsika ny safidy azy fa izy ny safidy atsika ary mba ho vonjena itsika sy ianao. Ka androany tika ianao andinika, tika ianao isaintsaina ohatry ny ahoana ny fomba namonjena Jesosy Kristy atsika sy ianao, nokapohana, notorotoroana, natao tsinitsinina, tsisy endrika nahafantarana azy tsony. Fanetretena zany ilay Andriamanitra tonga nofo asy ianao. Jery tenin'Andriamanitra tsika sy ianao eto dia hivavaka tsika ao aorianan'izany. Sokafony baibolitsika ao amin'ny Romanina 10:7 manao hoe satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Amen. Zany tenin'Andriamanitra manaiky azy ozy izy satria raha manaiky an Jesosy Kristy amin'ny vava ary mino amin'ny fo fa Andriamanitra nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty dia ho vonjena izao sy ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsika sy ianao zany. Ka andao tsika amin'izao fotoana izao hivavaka an'olo tena vaovao tsika sy ianao, anaiky amin'ny vavantsika ino amin'ny fotsika fa izy ilay Jesosy Kristy mpamonjy ary ananantsika fiainana mandrakizay. Asan-drato ary ny feo atsika ao anatin'izany dia ao anatin'izany dia anao hira raitsika ao aorianan'izany tena aneo fa tena tiatsika izy ary tsisy atakalontsika azy, mamitsika loatra izy. Anao an'izany hira zany tsika ao aorianan'izany, aneo fitiavana ilay Jesosy Kristy tsika sy ianao. Asan-drato feo atsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao miteninao makasitraka anao izay Andriamanitra. Misaotra satria lehibe fitiavanao anay. Tena Andriamanitra nanana fanetretena ianao tamin'ny alalan'ny famonjena anay ka makasitraka anao izay Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia manaiky izay amin'ny vavanay fa ianao le Jesosy Kristy mpamonjy tokana tsara indrindra. Mino izay amin'ny fonay fa ianao ilay Jesosy Kristy anananay fiainana mandrakizay amin'ny alalanao no azahoanay mandova an'ilay fiainana mandrakizay any amin'ny toerany misy an'ny ray. Makasitraka anao izay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fomba izay namonjenao anay Andriamanitra dia hisaoranay ny anaranao. Tianay ianao Andriamanitra amin'ny fonay rehetra zany. Misaotra satria Andriamanitra tena mpamonjy tsara indrindra ianao, nanana fanetretena ianao Andriamanitra. Makasitraka anao, midera ary manome voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aleluia, amen.
Malalany foko ianao Jesosy io tsy atakaloko anisany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany niantsika sy ianao hatramin'ny farany afoko izay maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zaho tsy alaminao nafaly aho nalahelo aho telefoninao narary aho nany aho tsy nolaosanao ka inty aho mivoady fanao anao hatramin'ny farany tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malalany foko ianao Jesosy io tsy atakaloko anisany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany niantsika sy ianao hatramin'ny farany maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zaho tsy alaminao nafaly aho nalahelo aho telefoninao narary aho nany aho tsy nolaozanao ka inty aho mivoady fanao anao hatramin'ny farany atakaloko anisany iza tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany niantsika sy ianao hatramin'ny farany hatramin'ny farany niantsika sy ianao hatramin'ny farany hatramin'ny farany niantsika sy ianao hatramin'ny farany Alleluia, tsara ny Andriamantsika, mino fa mamitsika loatra Jesosy Kristy, tiatsika loatra izy a. Dia tsika amin'izao fotoana izao a, amarina fotoana, mino fa nandray lesontsika tao anaty izany tenin'Andriamanitra izany a.
tena nanetry tena Andriamanitra ho famonjena azy ianao. Dao tsika hivavaka hisaotra anazy lehibe tamin'ny fotoana teto izy nanomboka, izy namarana, izy niasa dia asan-drato ary ny feo antsika tompoko. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao Andriamanitra, midera ary manome voninahitra ny anaranao zay. Misaotra anao Andriamanitra fotoana teto androany, makasitraka anao zay fiandohankatra amin'ny fiafarany, ny vavaka ny teninao, ny hira Andriamanitra, ny hira fiderana, ny hira fiankofana izay nataonay teto dia isaoranay ny anaranao zany Andriamanitra. Makasitraka amin'ireo teny izay nalefanao Andriamanitra. Misaotra satria Andriamanitra tena nanetry teny ianao ho famonjenanay. Makasitraka anao zay Andriamanitra fa tsara sady mpanao tsara ianao. Anao le Andriamanitra mpamonjy tokana tsara indrindra. Misaotra anao fonay amin'ny sainay amin'ny mombanay rehetra dia makasitraka anao zay Andriamanitra fa lehibe ny asanao, lehibe ny fitiavanao, famondraponao anay Andriamanitra. Misaotra anao koa Andriamanitra raha mbola menao an'ity alina ity ary akasitrahanay ny anaranao zany. Apetraka hifeno eo am-pelantananao zany Andriamanitra, voninahitry ny anaranao rery ihany. Ianao hitsangana hiaro ny tsiraray avy Andriamanitra. Na ny ody zany na mbola andeha hiasa zany dia ianao hiaro ny tsiraray avy, na ny andeha atory zany Andriamanitra dia arovanao ny tsiraray avy. Raha anao Jesosy Kristy andrakotra ny tsiraray avy, tsisy maso tsisy tanany ratsy fanahita fa tena fiarovana mahagaga. Ianao le Andriamanitra mpiambina tsara indrindra, ianao ny ambina ny tsiraray avy. Ny anjelinao mitovy manodidina ny tsiraray avy Andriamanitra ary eo izay mbola miasa dia omenao hery avita mihoatra izay efa nataony hatramin'izay ho voninahitry ny anaranao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra indrindra raha eo dera laza voninahitra dia ho anao mandrakizay ianao mpanjaka tompony tompo ankalazainay ny anaranao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika manona fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra. Fanatrehan'Andriamanitra miaraka amintsika hatrany hatrany dia atory ary itsika isy fifaliana, isy fiadanana ho amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahina antsika sy ianao niditra tao anatin'izao fotoam-bavaka izao ho tahina antsika mivoaka ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Vola famonjena ity dia tena isy famonjena mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny lafiny rehetra mihitsy dia isy famonjena mahagaga. Tsy orin-javatsoa ianao rehefa manana an'Andriamanitra. Amen. Ento koa fahasoavana sy famindrapoana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ao an-tran'i Jehovah, andro lava isika sy ianao. Amen. Aminao rery ihany. Ento koa fahasoavana sy famindrapoana araka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-tran'i Jehovah, andro lava ao. Amen. Samy ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko dia amin'ny manaraka indray. Veloma daholo tafandrimandry.